miarahaba dia tonga soa atao amin'ny info éveil tonga soa ihany koa atao amin'ny canto info miova kely ny fandaharantsika androany satria maro manoratra aty amiko hoe mba tia hitan'izany info éveil zany a dia mba iseho ihany koa androany a mba anisy resaka kely teny kely amin'le olona zay mandefa email aty amiko na ny olona zay manao commentaire raha ohatra ka anao commentaire ana tsara zavatra dia ekeko fa raha anao commentaire kosa indray ana ratsy ny chaîne zay tatanako dia tsy eke fafako rehetrany zavatra ana tsara zavatra no ilaina fa tsy ifandramatra ohatra ny ataony malagasy sasany eo amin'ny réseaux sociaux zay mifandramatra gasy amgasy ihany koa no mifandramatra miteny ratsy tsy andaniny raha ohatra ka mahay dia aloha mba mampianatra ny malagasy raha ohatra kosa indray tsy mahay dia aloha mangina fa tsy faly ny anakina sy iambo ay zavatra mihoatra ny sasany ny info éveil na ny canto info manao recherche archivement ary manao recherche faran'izay antitra indrindra alohan'ny amoahana vidéo mba tsy tenitenenana foana ny resaka ataontsika androany dia resaka mikasika ny nosy Îles Eparses tamin'ny farany any teny hoe hotohizako le resaka mikasika ny Madagasikara hotohizako fa aza matahotra fa androany aloha iresaka mikasika ny nosy Îles Eparses satria mandreraka be no mahasositra no mampalahelo ny mieritreritra ny zavatra ataony reto mpanao politika ireto tamin'le dia ny président ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny mpitondra fanjakana frantsay dia le resaka hoe ho restituena le Îles Eparses tsy le Îles Eparses no hotakina fa fiaraha-miasa ny atao ary mila fantarina tsara hoe izany Îles Eparses zany taloha nazahoany malagasy ny fahaleovan-tena no nanaovana taratasy nazahoana ity Îles Eparses ity tamin'ny raha mikasika ny traité 1815 dia teo amin'ny faharesen'ny Napoléon dia tsy nanana anjara intsony nakatoerana anankiray naka firenena anankiray intsony ny France fa zany hoe tokony anglisy zany tokony aka ny Îles Eparses sy ny nosy zay mandridina eo toy ny Bassas d'India Juan de Nova sy maro isan-karazany ary ny Îles Eparses mbola revendiqué ny île Maurice izy hatramin'izao enimpolo taona teo no nitazomany France nakany France ankeriny ny Îles Eparses ary natonga ny Didier Ratsiraka zay nitory tany amin'ny ONU satria na mbola tsy présidence izy tamin'izany fotoana zany le nitory tany amin'ny ONU satria nalaina ankeriny ny nosy ny malagasy dia nanao be marena moa ny frantsay hatramin'izao dia raha nanaraka indray kosa ny fandaharana izay nataoko mikasika an'ireo franc-maçon zay mibaiko ao Madagasikara dia tokony fantatrareo zavatra mikasika an'izany vidéo zany dia ny resaka zay atao hoe Nicolas Sarkozy Alain Juandé ireo olona reo dia raha tsy misy profit tsy miditra ireo olona reo zany hoe resaka misy profit nizy manokana any anaty posiny zay no idirana zay ilay teneniko foana hoe diviser pour régner zany hoe ampidina ny firenena anankiray dia amin'izay izy no mibaiko eo amin'izay mba hitireny profit-nizy manokana tokony eritreritra tsara ny malagasy aiza moa ireo mpanao politika rehetra ao Madagasikara aiza moa ireo manam-pahaizana ao Madagasikara movy ianareo tsy afaka andinika kely hoe fomba ahoana Îles Eparses nitazomina tanatin'ny enimpolo taona dia omenany malagasy rehefa voapetraka naongana daholo tsy niaraka niasa tamin'ny frantsay dia voapetraka ny olona zay tokony tian'izy ireo napetraka dia mahita ny Îles Eparses ho averina amin'ny malagasy ary ahitaka an'izany nosy zany tsy tokony hitondra ny ministry ny angovo ministry ny hydrocarbure sy ministry ny affaires étrangères
fa raha resaka tokoa hoe itaky n'izany nosy Île de Pars zany a inona ny itondrana ny ministry ny angovo matoa mitondra ny ministry ny angovo a dia misy resaka satria angovo ny zavatra ny zavatra ao anatin'io Île de Pars io dia pétrole gaz naturel dia zavatra ohatr'izay matoa nitondra ministra malagasy nitondra ministra gasy iresaka mikasika an'izany zavatra zany dia fiarah-miasa akaiky no nataon'izy ireo natao manaova zamody miady izy reto satria nisy tao amin'ny assemblée nationale niteny hoe nibradeny Macron lay nosy nibradeny président Emmanuel Macron ny nosy Île de Pars fomba tetika zany atao hoe tetikady a politika na frantsay zany atao hoe politika ny rovahiny satria manao mody miady ry zareo a amizay a mba mieritreritra isika malagasy hoe dia tena nitakina tokoa le nosy Île de Pars satria io zao l'Assemblée nationale miditra anatiny matoa no resaina izy io dia misy antony ary nanaraka nanao sonia ny restitution ny fiarah-miasa ny malagasy ny frantsay dia misy ambadika ny frantsay a tsy miditra tsy manao sonia fatany raha tsy misy ambadika zany hoe ny sonia zavatra natao tany dia ny Madagasikara no namidy matoa tafiditra tia Madagasikara ireo armée inona moa mahatonga ny tafika vahiny tafika frantsay tafika rayonnais andehanao matso andehanao défilé any Madagasikara amin'ny 9 jona moa ve mba efa nisy hoe tafika malagasy nandehananao défilé taty France amin'ny 14 juillet move malagasy nahazo fahaleovan-tena ve reny olona reny no andehanao défilé any Madagasikara maninona raha atsangana indray ny drapeau français roatra karaha zareo no nahazo fahaleovan-tena fa tsy ny malagasy izany zavatra zany a tokony eritreretintsika malagasy inona ny ataony tafika any Madagasikara ny anao défilé nefa ry zareo reo no nanjanaka atsika dia maninona ry zareo nanjanaka indray no andehanao défilé ilahatra miaraka amin'ny malagasy ilahatra miaraka amin'ny gasy satria zay malagasy zay fa tsy dia tianonona an'izay loatra satria tsy misy idirany gasikara zany a raha Madagasikara le izy a dia tokony gasy na gasikara na malagasy ataovy malagasy le izy roatra ka tianareo atao malagasy ataovy Madagasikara fa zavatra tsy mitovy le izy nataony tafika andehanao défilé zareo nanjanaka indray ny ohatrany hoe nahazo fahaleovan-tena dia andeha ilahatra andehanao défilé dia atsika malagasy zany mijery fotsiny sa tsy fantatra hoe inona ny ataontsika zany zavatra zany tokony eritreretina hoe présent de plus en plus à Madagascar les français dikan'izany a matoa tafika efa ao dia efa voniny izy zany raha monsieur révolte malagasy a dia tsy hitovy amin'ny taloha intsony hoe baskely sy tafondro no ho apoaka eo a raha monsieur révolte ny gasy dia tsy tafondro intsony taloha gasy mbola nanana hery no ny sotoavina malagasy azy a dia tsynyreto zavatra ataontsika hoe mpanompo sampy nitifitra ny olona tany amin'ny fanjanatany dia nitifitra ry zareo vahiny dia nivadika rano le bala mitady miafina any anaty ala le malagasy dia mitady le vahiny tsy mahita na dia mandalo eo akaikiny eo aza satria no ny fahitan'ireo malagasy ireo nisombana nampidirana ireo fivavahana ireo baiboly dia simba zany rehetra zany satria natao hoe mpanompo sampy dia am'izao aza matoky tsony aza mananeritreritra tsony hoe andeha hivadika bala fa tonga dia daroka bomba be no azo amin'ny malagasy satria am'izao efa matianina be efa teknôlôjia vaovao a tsy basy kelikely na reny tafondro kelikely apoapoaka isaky ny fety reny no atao am'izao fa tena efa manandanja be ny ary mampiasaindry zareo zao tiako resaina ihany koa mikasika an'ity nosy Île de Pars aty ary malagasy a Madagasikara efa lafo Madagasikara no namidy Madagasikara nanaovana sonia
niaraka tany amin'ny restitution n'Îles Éparses zay natao fa isika malagasy no amboarina ny sainy am'izay mba tsy mieritreritra zavatra hafa dia amboarimboarina eto ny saintsika hoe miady ny assemblée nationale mba adieny mpitondra fanjakany frantsay ny Madagascar ny Îles Éparses matoa io tazominy am'polo taona tsy homemeny fotsiny am'izao ary matoa nitondra ministre ny angovo niaraka any hiaraka amin'ny tantana mba raha naka ny fahaleovan-tena atsika inona mbola iarahantsika iaraha amin'ny tantana zavatra ho atsika nositsika ve dia iarahantsika amin'ny tantana miaraka aminy soa izy manome soa izy miala fa tsy misy olona iaraka hitantana miaraka aminy zany fa matoa miara amin'ny tantana dia azy Madagasikara andikan'izany matoa izy andeha lahatra andeha hanao matso any amin'ny fahaleovan-tenany malagasy dia gasy izy ndikan'izay zao ihany koa dia mba manararoatra kely satria marobe loatra ireo côtière mitaraina amin'ny réseaux sociaux hoe tsy manana asa tsy misy asa ataon'izy ireo fa domineny Tananarivo ny Madagasikara raha tena mpitondra ianao ka anafitra ny malagasy raha tena mpitondra ianao ka malagasy ianao gasy ianao dia gasy no hoentinao fa tsy Tananarivo rery any omeo asany côtier aza bodinareo ao Tananarivo rery any no ny Madagasikara fa raha manaraka ny vidéo ataoko raha manaraka ny vidéo zay nataoko mikasika ny Madagasikara dia ny teny ny fipoiran'ny malagasy tokony fantarina tsy nipoitra avy tamin'ny asiatique zany ny malagasy ary tsy izany malagasy zany fiantsonany gasy fa izany malagasy zany teny avy amin'ny malais polynésien ny firenena miteny bantou ny nipoirany malagasy fa tsy asiatika mihitsy ny asiatika efa niditra taty aorina reny niditra dia ry zareo no napiditra an'le fiteny hoe malagasy dia mbola iarahany sy ny frantsa miteny ihany koa hoe malgasy zany zavatra tsy ekeny malagasy tsy ekenay gasy tsy ekenay gasikara ho an'izay olona mitovy eritreritra amiko ny atao hoe malagasy ny atao hoe malgasy fa naratsiratsiana zany ohatran'ny fitenenana ny hoe bantou zany bantou zany ane tsy olona fa firenena fokon'olona zay mampiasa iteny bantou zay ty zavatra noforoniny vahiny ihany koa Allemagne no namorona an'izany zavatra zany tokony omena asa ny côtier ary rehefa tsy anome asa ny côtier tokony ho atao fanjakana firenena mizaka tena dia samy manana ny azy am'izay samy mitondra ny azy dia ho hitatsika eo le Tananarivo midomina ny Madagasikara raha ohatra ka ahita sakafo aminy satria manilikiliky an'ireo manambanimany an'ireo tantsaha izay mampiditra manatitra sakafo any aminareo raha tsisy an'ireo tantsaha mpamboly mpiompo reo dia tsy misakafo ny ao Tananarivo ka atao fanjakana mizaka tena le izy dia am'izay tsy misy mitaraina intsony hoe tsy mananasa ny côtier fa ny côtier mo ovina moa nisy président côtier farany ohatsika côtier aiza ireo mpianatra aiza ireo mpanao politique aiza ireo olona manana diplôme intellectuel aiza ireo intellectuel ny malagasy to tsisy mitsangana movy tsy misy ireo olona ireo fa inona ny ataony mampiditra amin'ny posy no anasy manokana dia avy eo le vahiny le côtière madinika no mitaraina hoe tsy mananasa mitsangana ianareo dia aza vela domineny Tananarivo raha ohatra ka tsy faly atao fanjakana mizaka tena dia am'izay samy mizaka ny tenany dia samy manana ny asa zay ataony fa tsy nanomboka tamin'ny fanjanahantany dia efa ny ao Tananarivo ny domina tamin'ny fandarana zay nataoko ao mikasika ny Madagasikara dia ny Tananarivo ny merina ialakotsiny ny merina dia nanandra tena nanao mpanjaka ny Madagasikara ny merina dia nanandra tena nanao kapitaly ny Madagasikara anglisy rery any no nanaiky an'izany fa tsy nisy nanaiky ny olona taty aorina zay vao nanaraka ny frantsay nanaraka ny Allemagne nanaraka ny États-Unis sy ny sasany fa anglisy rery any no nanaiky hoe ho atao mpanjaka ny merina ho atao kapitaly ny Madagasikara ny Antananarivo satria mora angalana ny Madagasikara
ovina isika malagasy zay vao tonga saina hoe izany mpanao politika izany tsy havita ninoninona fa hatrizay ka hatram'izao a dia mampiditra ny any am-posiny manao izay mapetipety ny fiainany sy ny fianakaviany ary ny namany izany ny ataon'izany mpanao politika izany inona ny antony atao mahatonga ny gilet jaune na ty France tsy manaiky itsondry zareo reo hoe miandry mpanao politika satria manimba zavatra eto ambony tany ny fanaovana politika ny fivavahana ny religion zavatra iray izy roa reo zany mpanao politika izany a tsy ilain'olona ty itsony a ny gilet jaune intelligence artificielle no tadiavin'izy ireo zany hoe robot tian'izy ireo itondra iny tsy afaka mitanila iny a iny tsy afaka manao corruption iny fa ianareo politika no manao corruption voalohany indrindra ianareo ihany koa no dahalo voalohany indrindra satria fomba ahoana moa ny tenenanareo dahalo raha tsy ianareo no manome mizara basy ianareo mizara ny arma manome ny arma any Madagasikara any amin'ireo dahalo reo dia rehefa tratra dia aveo vonoina le olona voaingana nisy olona aktero efatra no nisy namono miaramila no namono azy ireo tany Ambomasoa satria fantatrin'izy ireo nanana basy dia mody natao hoe nanana napiasa mitazona basy tsy ara-dalàna ianareo no mivarotra basy manome basy azy ireo dia amin'izay a misy profinareo rehefa mangalatra izy ireo na mangalatra omby dia misy apahany ny pourcentage ho anareo dia rehefa tratra atahorana moka n'le le resaka le olona dia tonga dia liquidena tonga dia vonoina mbola misy ve tsika malagasy tsy mahafantatra n'izany zavatra zany sa isika no mangina tsy mahasamy teny sa isika ninitsy te hiteny sarotra be amin'ny frantsay mitazona an'io nosy io tanatin'ny enimpolo taona nandeha anome an'izany bradeany zany Madagasikara voalohany indrindra ifeny dienisme anakavy walaina dia hatram'izao mbola bitetehana foana mbola iadiny France sy anglisy rehefa niala atao anatin'ny Union Européenne ny anglisy a dia atahorana izany satria rehefa resy tany amin'ny resy ny Napoléon tamin'ny traité de 1815 dia atahorana hoe sao dia hiverina indray a anglisy dia hiverina akany Madagasikara sy oazy indray le Îles Éparses zay nalaitsika ankeriny satria nalaina ankeriny izy ty dia zany no natonga azy azakazaka aingana andeha iresaka anao an'ity resaka Îles Éparses ity dia miaraka mifangalana ny Madagasikara ihany koa raha mandinika isika zany rehetrarehetra zany hoe andehanao appel d'offre anangana hôtel 5 étoiles tsy appel d'offre no atao eo masitsika izy de appel d'offre fa ilay zavatra de efa vita sonia de efa ho avy ny tompotany atsika tsy tompotany tsony fa atsika avy ety misisisintsika no mijery de atsika indray zany no andeha andoha vola andeha hiditra ry amin'ny tanitsika ry atsika indray no mitazatazana avy ety ivelany hoe ny tanitsika tariny nisy ny tranonay taloha dia io izy io fa building be ny eo am'izao dia izahay tsy afaka mananto kantona iny satria sahira na maloto ny akanjo de tsy mahazo mananto kantona iny satria mety ho ataondry zareo hoe angalatra de mbola gasy mitovy aminao ihany no manao gardien zay mandrokanao eo ohatra ianao ka andeha ananto kantona n'iny toerana iny ilay zavatra anaovana appel d'offre efa vitany aloha ny taratasy de efa ho avy ry zareo anao ny tranon'izy mianakavy amin'izay toerana anazy malagasy Madagasikara zay azony de isika no atao hoe andehanao appel d'offre tokony mitsangana ny malagasy tokony ampasaina ity isaina ty mba manao analyse mba mieritreritra fa tsy varina ny lalao réseaux sociaux varina ny miadiady sy ifanenjika fotsiny eo ary isika any amin'ny sistany aiza za mino fa mbola betsaka kosa indray ny olona manana fahaizana ireo manam-pahaizana côtier fa inona ny ataony manina raha mba mitsangana nanomboka tamin'ny fahampanjaka
nanomboka tamin'ny nanangana ny retolona reto tena nanandrata ny retolona reto tena hoe nanao mpanjakany Madagasikara ary lasa kapitaly malagasy dia mbola hatramin'izao ve dia mbola manaiky foana dia mbola miandry mpanao politika foana hatramin'izao dia mbola tsy tonga saina za miandry tsony hoe mpanao politika fa tsy avita ninninona za mpanao politika zany ary mbola mpanao politika ihany koa ny andrasana hitaky an'izany nosy zany tsy misy nosy ho azo mihitsiny raha mbola mpanao politika ianao andrasana navitra ny Madagasikara dia aza manantena mpanao politika dia ny ainy sy ny posiny sy ny fianakaviany zay ny fantany ary raha mpanao politika dia ny vahiny ny azo no ampiny fa tsy ny malagasy mitovy aminy mba tiako fantatry ny malagasy hoe ny Madagasikara dia efa lafo itsika malagasy itsika gasy mbola sarotsarotra be miala amin'ilay hoe malagasy satria tsy tianonona an'izay tsony isika gasy efa tsy tompony tsony tsy tompo-tany tsony tsika efa lasa pindrana dia tsy fantatra hoe aiza no asianatsika rehefa tonga daholo ny tena tompony ilay hôtel 5 étoiles ao resaina sy ny rehetrarehetra ny armée zao efa tonga eo raha ny zavatra eritreretina hoe tsy azy Madagasikara tsy mialoha lalana ty zany ny armée matoa mialoha lalana any Madagasikara ny armée nitafika dia misy dikany zany matoa izy masa andeha lahatra miaraka amin'ny Madagasikara aza ny tany ny dikan'izay taloha izy tsy nilahatra taty satria nazy fahaleovatena tsika sarotsara ny fahaleovatena tsy nilahatra tsy nanao défilé tsy nanao matso dia nahoana izy amin'izao vita ny sonita any amin'ny restitution ny Île de Pars dia andeha hilahatra amin'ny 26 juin amin'ny 26 jona amin'ny 9 jona andro fahaleovatena ny Gasikara dia ao fomba ahoana no afahany audacieux be andeha anao défilé any Madagasikara nefa ny Gasikara ny gasy tsy afaka mandeha milahatra andeha anao matso aty amin'ny 14 juillet dia zareo andeha hilahatra vita filaharana dia andeha anangana ny hôtely sy ny tariny amin'izay fanjanana hatramin'izay mbola nitohy hatramin'izao Madagasikara efa lafo tamin'ny frantsay frantsa ndray za izy zany zay vao tena azony tamin'ny 2011 izy nahazony Mayotte fa amin'izao kosa indray izy Madagasikara ny azony dinio zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka mbola misy masamy teny hoe tsy lafo Madagasikara dinio zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka mbola misy masamy teny hoe lainga zany fa fiaraha-miasa ny atao ny ara-miasa nanomboka vina zay tsy niara-miasa tamin'izy ireo dia naongana natao zestany dia zay miara-miasa aminy no manaiky anome azoko izy ny fianakaviany efa vitany ary amin'ny sisiny ary ny ho avy ny fianakaviany ampy azy amelomany vady aman-janany sy ny zafiny dia eo tsika malagasy miandra ny mandray n'izay tsy firaisiny eo zay ny androany dia veloma daholo dia amin'ny manaraka hotohizako le resaka ny aviany Madagasikara sy ny tantarany malagasy sy ny tantarany Gasikara mbola sarotsarotra be miala amin'ny malagasy fa mba hiarive zay fa veloma daholo dia misaotra petsaka dia veloma tompoko